Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia haka teny ny manampahaizana anankiray manao hoe indraindray tompo zanahary manakana anao amin'ny zavatra anankiray mba hanomezana anao ny tsaratsara mihoatra n'ilay teo ampelantananao. Izany rehetra zany dia hitantsika mitranga amin'ny fiainantsika andavanandro. Arao ny fanazavana. Rehefa tsika zanak'olombelona tao anatin'ny kibony renitsika dia nisy lalan-kanina anankiray ihany no nisakafoanantsika sy nahavelonantsika rehefa tao anatin'ny kibony renitsika nandritra ny 9 volana. Tapitra zay 9 volana zay teraka tsika zanak'olombelona ka nitomany satria nahoana? Satria tapaka ilay lalan-kanina tokana tao amin'ny kibony renitsika mandeha any amintsika. Ka nalahelo mafy atsika tamin'izay fotoana zay noho ny fahatapahana izany lalan-kanina izany. Saingy tompo zanahary rehefa nanapaka an'izany lalan-kanina anankiray izany dia nomeny lalan-kanina anankiroa tsaratsara ny teo alohantsika dia nonoroany renitsika. Rehefa nandeha tsika zatra ny nihinana sy ny sakafo tamin'ny nono anankiroany renitsika iny, tapitra ny roa taona dia niala nono atsika ka nitomany indray atsika satria tapaka ilay lalan-kanina anankiroa dia nalahelo atsika. Saingy tompo Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa nanomentsika lalan-kanina 4 tsaratsara n'ilay lalan-kanina anankiroa teo. Dia tsy inona izany fa nivokatra eto ambony tany, zany hoe any ambany tany zany, nivokatra an-dranomasina, ireo ronono ary ireo hena, zay no lalan-kanina 4 tsara ho antsika taorian'ny nono anankiroany renitsika. Niaina tao anatin'izay zavatra zay tsika falifaly, ravoravo, tonga taty aoriana ndosy ny fahafatesana isika. Rehefa maty atsika nalahelo ny olona manodidina antsika ary nitomany avokoa. Saingy tadidio tsara fa tombo zanahary matoa nanakana ihany koa zay lalan-kanina 4 zay dia efa nisy zavatra tsaratsara'izay nomaniny antsika, dia ny varavaran'ny paradisa miisa anankivalo. Izany hoe rehefa nesory ny tombo zanahary ianao tamin'ny zavatra anankiray nahazatra anao zay tianao, nefa izany zavatra zany hitany Allah fa mbola kely tsy tsara mihoatra n'ilay nomaniny ho anao, dia nitomany tamin'izay fotoana zay nihevitra fa hoe tapitra eo ny fiainanao. Tao an-kibony renitsika tsika nihevitra hoe fa tapitra eo ny fiainana, nefa nalalan-kanina anankiroa. Niala nono atsika nieritreritra hoe fa tapitra eo ny fiainana, mbola nomeny zanahary lalan-kanina 4. Ary rehefa maty atsika nieritreritra tapitra eo ny fiainana, fa mbola nisokafany zanahary ny varavaran'ny paradiso anankivalo. Izany hoe isaka ny tombo zanahary manakana zavatra eo aminao, eo amin'ny fiainanao, dia apetrao ny fitokisanao fa mbola misy zavatra tsaratsara niny no avy eo amin'ny fiainanao. Voaroka tamin'ny asanao anao dia mbola misy asa tsara noho izany nomany ny tombo zanahary. Ny sarabady ianao dia mbola misy vady tsaratsara'izay nomany ny zanahary aminao. Alany namanao ianao dia mbola misy namana tsaratsara'izany nomany ny tombo zanahary ho anao. Saingy ny zavatra takina aminao fotsiny mila manana faharetana ary mila mametraka ny fitokisanao amin'ny tombo zanahary fa tsy mamelanao irery izy. Ary matoa ny esoriny eo aminao ilay andro ny ankinanao, dia izy tombo zanahary misy no te hiandraikitra ny fiainanao manomboka amin'ny andro nanesorana an'izany, ka apetrao aminy ny fitokisanao fa tsy misy zavatra lehibe sy mahery na ihany koa zavatra mavesatra tsy vita ny tombo zanahary
mamany zany eo amin'ny fiainanao. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, ataovy j'aime fa mbola betsaka ireo zavatra zay hozaraintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.